Faly miraba antsika rehetrarehetra izay manaraka indray izao fanazavana izay hoentiko mikasika ny vokatra izay nivoaka tamin'ny Seniomaly. Iny zany no lazaitsika ary azo raisina fa vokatra tena izy ary izay no ho démontreko aminareo eto. Tsy resaka torapoty, tsy resaka hoe satria izay mahafinaritra antsika na dia hoe izay raha mahafinaritra antsika fa misy ny proof ary ny anaprofoina zany dia araky ny teknôlôjia izay misy ihany koa. Ny laza moa zany hitantsika moa zany ny zavatra nitranga omaly ho an'izay tsy maharaka tamin'ny 5:00 teo any Madagasikara dia izay olona nijery ny site ny Seny dia nahita fa ny voka-pifidianana niseho tao dia mampandresy anitojo amin'isa 42,21 ary Iarlala dia mitondra ny salanisa 37,75. Ny isa azo ny tojo ao anatin'izany voka-pifidianana zany dia 106,643 ary ny azon'ny Iarlala dia 95,374. Ny totalin'ny olona mifidy 252,634 iny zany tsy niova. Ao nahitana izay dia izao no téléchargena ny fichier PDF an'ilay voka-pifidianana izay lazain'ny Seny hoe tena izy izay mampandresy any Iarlala amin'ny salanisa 43,24 ary misa izay azony dia 106,643. Mandraisa stylo sy taratasy daholo dia raisy antsoratra zao zavatra teneko zao le chiffre fotsiny fa reo manko tsy mahay manisa fa tsika mahay manisa amin'ny plasiny. 106,643 zany ny vatony tojo tamin'io PDF tamin'io izay ny téléchargena teo amin'ny site ny Seny io. Tsara marihana ho an'izay tsy mahafantatra sy ho an'izay mahafantatra ihany koa fa ny fichier PDF rehefa jerevana amin'ny PDF Premium amin'ny Adobe Premium dia hita hoe aiza ny source. Fantatra zany fa aiza ny source ary asehoko aminareo fa source tao amin'ny Seny io fa tsy hoe source taty amina fa nirisoerinay fa na source tany amin'ny olona izay lazaina fa pirate de Caraïbes na pirate de je sais pas quoi niditra tao amin'ny Seny. Dia avy eo rehefa natao zany ny téléchargement anankiroa ilay PDF misy 42,21 antojo sy ilay PDF misy 43,24 ny Iarlala dia manome an'izao. Avadikako kely ny namoty ny caméra dia ho jerentsika zavatra zany. Hita mazava tsara io ity zany le voalohany non ty voalohany hitatsika eo raha valy manana tojo 106,643 manome 42,21. Io zany ny fichier original izay nivoaka omaly tamin'ny 17h30. Rehefa jerevana io fichier io eo amin'ny version PDF dia hita hoe avao amin'ny Seny. Rehefa naveriny Seny indray kosa le tena hoe itony le vokatra izay nitonon'ny teny alarobia dia manome an'io isa io. Tojo raha valy manana 36
virgule 24 ariary lala le isan'ny todo zany navadika any amin'ny arilala de natao hoe 43-24 satria nahoana na enany 6000 voix ilay vatony arilala tato nomena ny todo io de nampitombony ny isany nampitombony ny isany vato tsy manakery izay hitatsika adraso indray avadika ko ny caméra de asehontsika indray vato tsy manakery izay lazainy zareo. Aro tsara fa somary mora kely ny matakatra lisa nisany mpifidy de tsy miova 255 414 ihany. Nisany vato manakery tsy miova ihany koa 246 634. Ny ato zany nampitombony ny vato fotsy sy ny vato maty. Tao no nampitombony fa mba apiakatra ny titany ty hoe 43,24. Fa ny isa azony de ito isan'ny todo ity any no nataony ao amin'ny isany arilala. Zany hoe na tsy mbadiky ny seni zany ny résultat na de efa nangala bato na de efa nanao ordonnance na de efa nanao inona ty na de efa nanakarama olona ny zava-vaty tsinjo etc de mbola zay ihany. Ito le lazaiko aminareo hoe rehefa sokafana amin'ny Adobe Premium io de hita fa avy any amin'ny seni io fichier source io. De eto tsika amin'izay ary ity fichier ty tompoko ity fichier ito dia créé tamin'ny 19 décembre tamin'ny 20 décembre plutôt zany hoe 20 décembre à 8h41 nanaovana création an'le fichier de 20 décembre io 12/20 2024 à 8h41 30 io de modifier nandray le izy. Inona ny zavatra modifier tao de io famadiana ny vatony tojo sy arilala io. Ity tompoko ny fichier source voalaza tsara io. Créé le 12/19/2024 à 10h00. Tsara fantatra fa ny de ito tsisy modification io fa ny résultat izay généré automatiquement par le logiciel izay m'enregistrer PV. Ity fichier ity dia 1541 fotsiny ny vato fotsy ary 1239 vato maty. Zany hoe nisy vato ny arilala 6000 isa zany nalefa ato amin'ny vato fotsy ato de nasorina tao amin'le isan'ny tojo fa le vatony tojo nalefa any amin'ny arilala. Izay zany natonga an'le tsy mbadian'ity 42 21 ty lasa 43 24. Fa io de hitan'ny masontsika rehetrarehetra tojo ravalimanana dia 106 643 avec 42,21%. Neny arilala 95 374 avec 37,75%. Io fichier io dia fichier izay nivoaka rehefa ohatra zany manao ny enregistrement rehefa m'enregistrer PV ny seni mapiditra andreo PV tsirairay zareo manao saisie mapiditra PV tsirairay izy de ny logiciel m'enregistre hoe firy par candidat
de mivoaka amizay hoe résultat final avoakan'io PDF io 42,21 tojo 37,75 ariary tamin'ny 19 décembre 2024 amin'ny folo ora no mivoaka izay résultat zay. Rehefa avoaka izay résultat zay de mitady fika amizay zareo zay mahatonga antsika le tsy maheno anseni mamoaka résultat. Mody maty ao izy ka izy ty zany bidouiller an'le izy ary manuellement nanaovany anazy de ho porofoko aminareo eto koa nanaovany azy manuel satria antsika rehetra mafantatra ho am'izay mafantatra moa zany hoe rehefa manao PDF enao ka manao modification manuelle de misy an'le hoe texte ery ambony ery de iny no batainao eo amin'le place tianao hanovana zavatra de eo enao manao effacer de eo enao manova de indraindray tsy misaligner le soratra da kisakisaka kely le izy fa tsy automatique ohatrany amin'ny PDF généré automatiquement avy amin'ny les logiciels d'origine. De rehefa nandesa ny le 20 décembre navoaka le de novana le izy de zao ndray ny zavatra nitranga atao reo olona. Ito le original izay hitatsika mahitsy tsara iny aligné tsara daholo zao aligné tsara daholo ny chiffre rehetrarehetra aligné tsara daholo. Rehefa ohatra ka nataonao modification am'izay ty PDF am'izay zareo zany tena hoe kroparopaka be manao an'le izy de rehefa natao modification de jereo vilambilana be tsy aligné intsony ataoko ino moa ty ohatro jereo tsara tsy aligné intsony le izy fa misy mikisaka kely aty misy mikisaka kely ary nefa le original nefa jereo tsara le original ao arinany ty tsipika ty daholo le osika io le osika zany zao nanalany le nampifamadiana zany averiko any itody zany nahazo vato 106 643 ary mitondra ny salanisa 42,21%. Zay no navoaka ny PV tonga ao amin'ny CENI satria tsy maintsy atao mandresy ary lala kotikokody satria candidat-mpanjakana dia nomena ny ary lala ny vatony tojo de nampifamadiana vatony tojo sy ary lala ka ilay 106 643 ny ary lala tojo de nomena ny yarlala de ny vatony yarlala izay 95 374 mba tsy apatratra hoe ny famadika fotsiny le pourcentage de nangalana 6000 voix nomena ny blanc sy nul ary natao le 95 374 navadika 89 374 antojo. Tena hoe hitanareo ny zava-misy de zao tam 2018 ny PV tao amin'ny QG any Bel-Air dia nanome fanandresy 43% ko tamza 53% Ravalomanana. Nandresy 53% tam Rajoelina Ravalomanana fa rehefa navoaka ny résultat dia lazaina fa i Rajoelina indray no nandresy. Zany hoe fa fataon'ny CENI io mamadika résultat io ary eo am'le PV izay eo ampelantanany tsy afaka ataony le mamadika an'le izy fa enregistré ny logiciel automatique iny de amoronany PDF vaovao
ilay PDF original iny de ao izy manao bidouillage manuel. Ny zavatra nitranga tam'ty de zao. Nao nisy olona nilatsaha Fanahy Masina de namoaka an'le résultat teo amin'ny site. Kanefa tsy de mino hoe misy olona misy Fanahy Masina ao amin'io CENI io. Na ilay mise à jour automatique ny logiciel ny CENI izay manao an'le publication de manao mise à jour tsy haiko isaky ny 24 heures na isaky ny tsy fantatra no namoaka an'le izy tao. Kanefany tratran'ny olona teo. Dikan'izay de zao. Tsy resaka hoe sentiment na resaka hoe falifaly fotsiny tsika fa hoe tratra ny CENI fa voararany lalàna tompoko. Ny manipulation des voix ohatran'izao ton CENI zao. Voararany lalàna. Voararany lalàna ny fanodikodinana sy ny hoe bidouillenao ny isa. Ka ny afatarana hoe inona io isa io dia ny PV rehetra eny am-pelatana ny candidat na kenina. Tsy mangataka ny candidat mpanjakana isika. Fa ireo candidat na kenina kosa Razanamasy, Tahiry, Razafinjoelina, Tahina, Randriamampianina, Martin, Ravalomanana Tojo, Monjaruindefo, Zavitsimvalo, Gaskara Fenso, omeo ny jerevo daholo ny PV anareo ka tokony anome an'io satria ianareo tokony hitovy daholo koa ny PV izay voarainareo teny amin'ny 192 fokotany. Ka raha ohatra ianareo tsy anome ny PV anareo dia miraitsy kombakomba amin'ny CENI. Eto zany de tokony hisy fitoriana fao be mandeha any amin'ny fitsarana pour arrestation massive ny mpiasa ny CENI manomboka hatreo amin'ny président voalohany indrindra ny mikirakira an'io logiciel ny CENI io ary ny candidat Yarlala Ramanantsoa sy Andry Rajoelina izay nampandany an'io. Ireo olona zany tokony voasambotra raha ohatra tany États-Unis tsika ohatr'izay efa nandeha tany ny FBI sambotra an'ireo. Ary tokony seleny CENI mihidy satria scène de crime. Crime manko izany fangalaram-bato zany. Satria ny fangalaram-bato mahatonga tsika fadiran'ovana ohatr'izao. Ny fangalaram-bato no mahatonga tsika miaritra n'io dictature ataon'ny Rajoelina io. Ary ny lalàna de miteny kategorika mihitsy fa mampigadra 5 taona hatranomaizina ary tsy mahazo milatsaka amin'ny asa-panjakana na amina zavatra hovidiana intsony ny olona izay mangala-bato. Ka nahoana isika ny tsapatra lalàna? Rehefa tsy hanao ny asa ny fitsarana de atao fitsarana Facebook le raha. Ataovy eo, tsy maninona mihitsy zany. De atsangano eny amin'ny arabe ny fitsarana izay tsarandreo de aleo samborin'ny olona andreo de ataon'ny olona any Tamora na any Tsefa de tokony hisy fonjan'ny vehivavy any Tsefa ametrahana andreo vehivavy izay niarana angalatra tamin'ny CENI sy izay ny bénéficie an'izany halatra zany. Fa ianao Ramatoa Yarlala Ramanantsoa de tsy afaka maina amin'izao satria ny olona izay angalaram-bato dia izy no voalohany indrindra tena hoe miprofite an'le crime. Dikan'izay no tsy afaka. Ny président ny CENI tsy afa miala amin'izao zavatra izao na inona tenenina na inona tenenina. Satria milaza manko ny CENI hoe nisy niditra tsy lera hono tao amin'ny sitiny. Nisy niditra amin'ny ahoana? Fa nga io sitina koa, nga io tranona koa no hidikidirana fatany. Site sécurisé zany any CENI zany. Site nanaovana audit hoe ahoana ny sécurité an'ity site ty. Tsy possible ny ahafana mipirate an'io ka hoe fichier anankiroa izay origine CENI no hitanay ao. Tsy possible zany. Raha ohatra zany nisy pirate de tsy ho fichier avy ao aminareo mihitsy izay créé le 19 décembre et le 20 décembre no hitanay ao fa tokony
Fichier créé le 21 décembre tany amin'ny tany tsy fantatra nampidirina tao amin'ny CENI. Izay zany dia za zany miteny ireo olona 103 000 personnes 103 000 nifidy antojo arovy ny safidinareo fa izao ny zavatra nanaovan'ny CENI azy zao jereo ange ito ilay novana io vilambilana io ity ilay original nandresy tamin'isa 42,21 itojo ary 106 643 électeurs no mifidy azy. Ianareo minimum ianareo 106 000 électeurs reo raha ianareo midiny eny an-dalambe miaro ny safidinareo tsy voasambotra zany. Tsy omby olona 106 000 personnes zany any Aponja. Tsy omby an'izany. Ny fonja ary ao na tsy afana Tanimora na any Meritsetosika na iza fa tsy omby olona efa feno ary tadidio fa tsy misy toerana intsony ary na ny gendarme na ny polisy na ny maramila tsy ampy anareo 106 000 zany. Zara zareo raha misy 5 000 tsy ampy anareo zany. Dikan'izay arovy ny safidinareo ary za mbola miteny hoe miangavy an'ireo candidat anakenina amoaka amin'ny PV-any avoay ny PV anareo rehetrarehetra teny amin'ny 192 fokontany satria ianareo dia tokony ahita fa manome an'io isa 42,21 io tojo ary ny anareo tsisy niova fa ireo ihany niova. Raha tena hoe tian'ny Madagasikara nareo, raha tena hoe tian'ny fahamarinana nareo fa tsy mpanatsaratsara kavato sy hoe nilatsa-datsaka amin'ny mercenaire fotsiny dia avoay ny PV anareo. Fa raha ohatra nareo ka hoe tsisy rarahina ihanyzany fa izay nge tsy lany dia dikan'izay tsisy ilananareo fa olona mercenaire na mpizara vato fotsiny. Fa raha ohatra ka tena mitenira cœur-nareo, raha tena manahirana ny lohanareo hoe tena mila fifidianana madio izahay eto dia aleo fifidianana madio ny tranga eto dia avoay ny PV anareo. Zay zany no azavaiko androany dia misaotra anareo rehetrarehetra nanaraka, misaotra an'ireo olona rehetrarehetra izay koa izay mizara an'izao video zao ary indrindra misaotra an'ireo izay mpanao gazety sy radio sy télé any atoerana izay mamoaka ny zao vaovao zao satria miparitaka eran'ny faritany ity video ako ity. Mandram-piona dia mirary fety sambatra ho antsika rehetrarehetra daholo ho tratrin'ny krismasy ravaka pitso.